voalohany indrindra dia faly a tafaresaka aminareo indray ary manako lazaina aminareo a satria avy nanatrika an'ilay fanokafana lay atelier zay ataon'ny PNUD atsy amin'ny Carlton dia hitako tokoa fa tena manahy be izy sady velona iako koa ny mpanatrika hoe tena izotra marina amin'ny fifidianana démocratique sy crédible ve ny valim-pifidianana rehefa avy eo efa nitondra fanazavana ihany koa nefa ny premier ministre teo aloha nga Omer Berzika ary nilaza mahitsy mihitsy fa tsy maintsy atao izay isiny zany raha tsy zany miverina amin'ny crise indray Madagasikara zay ny tena loza misy eto amin'ity firenena ity raha mitranga zany dia nisy koa mifametrahana fanontaniana zay nataon'ny mpanao gazety ihany maly hoe raha ohatra ka misy mifanakanana anao tsirairay dia milaza tamin'izay fa hoe efa eto azy zao afaka nanao nini satria tany amin'ny firenena-kafa tany Afrika Atsimo fefeto Madagasikara azy zao tiako resana an'izany tsy hanaiky an'izany nini zany ntsony ary efa mazava ny tenenin'ny communauté internationale ary nanitrikitrika reo mpamatsy vola fa hoe zay dia manaraka tsara zay fanapahan-kevitry ny communauté internationale fa zay koa tsy nitsabaka amin'izay raha tokantranon'ny firenena anankiray fantatra fa misy dia misy tokoa zay fanaparitahana sy filazana etseroa hoe tsy avely rotsako ny président Ravalomanana efa nanamafy tamin'ny PNUD efa nanamafy aho tamin'ny mpanaovana gazety fa irotsaka ho candidat ny président ny république aho ka aveloany vahoaka ifidy zay tiany hitondra azy ratray fa raha misy fanakatsakanana tompona andraikitrareo amin'ny zavatra mety hitranga milaza ny sasany fa hoe ka anisan'ilay fitsarana tsy mahefy iny satria fitsarana kangorokory tamin'ny filazana azy efa mivalian'ny communauté internationale tamin'izay fa hoe par abstention hitako anginy tany Afrika Atsimo ka raha eny hoe arangaranga eo ary raha milaza koa fa hoe misy any accord de Cotonou dia tafiditra daholo ihany koa ke zany midikany hoe accord de Cotonou mpanongam-panjakana sy ireo mpiaradia amin'ny arananongana tsisy mahazo mirotsaka anefa fa milaza ny mpamatsy vola zay partenaire antsika fa hoe inclusif zany hoe inclusif tsy maintsy mahazo mirotsaka daholo ny olona rehetra tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka fahantrano tsy afa manoatra ntsony ny voaka malagasy ankehitriny ary nahitan'izany aho mijery an'izany avenivelany ary nahitan'izany tetatoerana ka dia milaza tsara eto amin'ny voaka malagasy rehetra ary manamafy fa fahavononako irotsaka ho candidat ny président ny république amin'ny 2018 ary manitrikitrika sy manamafy aho fa tokony hajaina tsara ny datim-pifidianana samy milaza daholo ny olona amin'izay fomba fangalarana sy ny fanodikodonana izay vatom-boaka fa miantso mivoaka manontolo tsika fantatra fa nisy zavatra nitranga toy izao ngeto aloha tsy amerina zany atongavako eto fa na inona tsy maintsy vitantsika ny manao ny fifidianana io raha ohatra ka tena manana an'izay fahavonona sy fahatsirovatena zay ny malagasy ary ny mpitondra dia milaza tsara hoe jerevo tsara fa andraikitra lehibe sany ny fitondrana zany eo mikarakara fifidianana zany ary indrindraindrindra fa hoe tsy petrapetra-potsiny reo voaka reo ary na ny vahoaka samy manana fomba fijery moa izy io dia tsy anaiky ihany koa zay olona tsy akasitrahany hoe io no terena fotsiny na vokatry ny fangalaram-batony na tonga azy ho tonga eo